Jamane, Istina, Sarah, Tiffany, Ale Penarana, Teseya, Food Lovers. Androandray tsika dia andeha any amina toerana anankiray misy bon plan ihany eo analamahintsy eo a. Misy piscine a. Dia ny anarany a Atlantis Home. Dia andao atsika. Amin'ny Atlantis Home aty Nalamahintsy Amandrombe dia atindray zany ny expérience-tsika manaraka bon plan ohatra misy piscine misy resto dia io arinanay zao parking malalaka be dia andao atsika. Marena moa zany fa ato amin'ny Atlantis Home dia misy piscine io avelany io dia ny piscine zareo 10 000 ariary par personne fotsiny dia misy boisson offert miaraka amin'izay drasy fa hoentiko enareo ohatran'izao le piscine. Dia zavatra tena marqué ana koa ty fontaine kely ty zany enareo ngamba samy feo zany mahafinaritra kely le izy. Tonga ato amin'ny Atlantis restaurant Atlantis Home zany tsika dia ohatran'izao ny carten'zareo misy karazana entrée variation na prix-an'zareo 9 000 ariary jusqu'à ataoko hoe 18 000 ariary eo en moyenne zany eo amin'ny 13 000 ariary eo. Dia manana karazana entrée izy ohatr'izao salade dia misy plat du terroir dia manana koa izy karazana plat ohatran'izao dia farany manana snack dia tao anatin'ilay snack zavatra tena tiako hohanina amin'izao ora mangatsiaka zao tsoka dia ny plat nalainay zany naka izay blanc de poulet laqué aux petits légumes dia naka koa izay crevette sauce safranée dia naka suprême de magret dia ankoatran'izay tato amin'ny entrée naka spaghetti bolognaise sy inona moa le anankiray teo tsy tadidiko fa tiana naka anazy le canelo trio de cannelloni légumes gratinés sous forme de gratin. Des manches comment tu sais ça? Hey, I think she knows it, but I'm show it off. Ankoatran'izay misy transat kely mahafinaritra kely eto amoron'ny piscine moa zany izay efa nasehoako anareo teo ihany tia ny piscine ato amin'ny Atlantis. Dia ao anatiny ao ny restauration. Ankoatrany misy coin kely afaka anaovana karaoké azo hirana zany dia eto antsika manana coin bibliothèque misy karazana livre ho an'ny ankizy dia eto moa zany azo hipetrapetrahana. Dia akakomandy amin'izay zany tsika zao dia rehefa tsika anandrana sakafo
Ato indray zany a misy coin billard ohatran'izao a dia tena design moa zany tena impeccable a misy an'le couleur isan-karazany a dia ohatran'izao a ohatran'izao le jiro a rehefa mirehatra dia mahafinaritra be misy canapé a tendance be a dia reo moa zany table billard rehefa ilalao billard nareo. Zestina moa zany zao a miandry commande dia mitaingina balançoire kely a manao fiainana retraité dia tena bon plan famille zany a atao amin'ny Atlantis Home aseho anareo ny sakafo a rehefa avy eo. Ny toerana ny Atlantis moa zany a dia efa n'existe depuis 13 avril 2007 a dia tsara tarehy be ihany nefa ilay toerana bien entretenu be a dia atsy ny restaurant a misy piscine dia ato a misy salle fanaovana billard dia plutôt lounge ake zany dia misy table ohatrany hoe mba misotrosotro miaraka amin'ny namana sady milalao billard au lieu de hoe sady hanenjika sakafo ato manao billard ato. Dia ny piscine zareo zany a tarifa 10 000 ariary dia miconsomme ianao avy eo dia tsara be misy chambre d'hôte ihany koa dia ny entretien zao kosa aloha tsy moramora satria le izy tena mbola mitana tsara daholo le toerana tsara tarehy be. Mandra-piandry ny commande moa zany a dia asehoko anareo a ny adioan'le piscine ohatran'izao tena mahafinaritra be ampitahirinana mangatsiaka ary ny zao zany tsika dia anandrana anty plat anankiray entrée faharoa nalainay trio de cannelloni légumes grillés dia ny prix an'izy io a 14 légumes gratinés dia ny prix an'izy io 14 000 ariary dia hanomboka dégustation tsika 14 000 ariary prix an'ity dia cortique antsika aloha inona le ao anatin'ilay plat misy fromage be aloha amboniny dia misy cannelloni ana légumes zany ty dia anatiny misy crevette le cannelloni zany à la base le paty le ohatrany boribory ohatrany fonina saucisse iny dia eto izy eto zany misy crevette miaraka amin'ny dia eto ohatrany misy hoe crêpe zany miaraka amin'ny farsany dia ho andramantsika le plat mafana tsara mihitsy moa zany ty plat ty entrée chaude ny tena izy dia andramantsika ohatrany hoe crêpe salé le izy tsara le idée an'le plat tsara ihany koa le paoziny ty le foniny bene e gratin fromage ny fromage amin'le gratin dia ny eo amin'ny atony tsara ny sira ny assaisonnement misy atantina goût angambany hoe mba ohatrany hoe misy noix de muscade kely na romarin natin amezantsira dia andramantsika fromage dia le matrio de cannelloni azy cannelloni ana carotte courgette dia cannelloni ana crêpe dia ty ao anatiny misy crevette kely misy anan'akoho misy blanc de poulet dia misy crevette tsara be t'entretien. Mbola ato amin'ny Atlantis Home zany tsika izao dia anandrana spaghetti bolognaise nalaiko
Ty spaghetti bolognaise ty 18 000 ariary ny vidiny, mbola mamay be mihitsy moa zany izy mamay be ty vilia tazomiko ty satria chauffé le plat anjareo dia eo ambony misy fromage dia hafa kely ny anjareo spaghetti bolo anjareo satria efa nafangarony le paty sy le totokely sauce bolo dia andramantsika ty iny zany bouchée anankiray tolotra anareo tsara be izy tsy be sira le izy iny be le fromage dia ny cuisson le paty parfait al dente tsara le cuisson le paty hitanareo mbola midona tserika le izy dia ampiko bouchée iray farany aloha dia tantaraiko anareo ny koheniko mitosy tsy ampy kely amin'ilay izy angambany ampiana thym romarin dia vin rouge raha nisy an'izay le izy dia tena tsara be dia matsiro be dia ankoatran'izay naka koa zay jus de citron tsara be le jus de citron zareo frais be le izy dia be citron be dia tsy mamy be loatra dia ndraso omeko anjara iray farany nareo dia zay aloha ty fa rehefa avy eo indray tsika mihinana plat. Efa tonga indray ny planay ny résistance miaraka amin'ny tsoka satria moa zany izao ny andro mangatsiaka be dia nanisy lasopy sy tsoka maromaro zay tato anatin'ity saison 3 ty dia anisan'izany ny tsoka atao amin'zareo zany 11 000 ariary ny vidiny dia misy karazana zavatra be da be ao amboniny misy atody dia misy poulet misy crevette dia andramako zao dia mbola mafana ty zany le tsoka vao mafana ny tsoka ny particularité izy ohatran'ny vary masere tsara ohatran'ny style vary soa zany izy fa izy tena hoe vary lona mihitsy lomana dia ohatran'izao ny texture ny aloha zany to dia parfait dia andramantsika ny tsirony tsara be tsoka vary ny totoina dia tsara be mihitsy le izy mixé dia asika kely karazana ingrédient amboniny io kopa-tanana ho an'ny dadanay zany tena miondana an'ity tsoka ty izaka mandeha resto zay dia nenazy tsy maintsy io foana dia kopa-tanana ho an'ny dada raha mijery n'ity vidéo ty ohatra misy goût fumé le crevette sy le poisson grillé eo amboniny dia miaraka amin'le tsoka tsara be parfait ny assaisonnement tsara be ny girofle atao anatiny dia zay zany ny tsokany lasa mitsoka aloha le tsoka manaraka ty indray ny andramako ty natao hoe crevette sauce safrané accompagné miaraka amin'ny vary le izy dia vidiny 20 000 ariary crevette sauce safrané marihana fa ny safran tena anisan'ny produit noble fiassaisonnena les produits nobles mitovy aminazy dia anisan'izany crevette ty zany ohatr'izao izy le safran mampatonga anazy lasa jaune ohatran'io tsara be tsara loatra tsara be tena tsara loatra tena tsy haiko manazava azy parfait ny cuisson les crevettes dia hitanareo le sauce safran tsy idirany amin'ny cumin sy ny carry ohatr'izany
fa izy safran anazy izy ohatran'ny ravina kely menamena zay dia andramantsika aloha ty fa tena tsara be. Tena tiako be ty recommandeko anareo ty plat ty, tena andramo reto tsara be le sauce safrané tena hainy zareo. Zay mihitsy nangalako an'ity satria te hanandrana an'le goût. Dia farany fahatsinika indrindra pizza kely any. Manao pizza koa zareo ato amin'ny Atlantis. Ty pizza ngeza be ty pizza GM, pizza Atlantis mazava ho azy, zany hoe ty ny tena spécialité an'zareo produit farany signature hozy izy dina menamena be izy eo ambadiky le any eo. Dia ty pizza ty zany ohatrina moa 18 000 ariary ngamany izay raha tsy diso ahako. Dia andramantsika indray ty pizza ty. Ty zany ny pizza. Marihana fa ty fait maison zany hoe na le patiny any mbola mipetrissy avy zareo tao ambadika tao dia nendrasana mihitsy dia malefaka be moa zany le paty arak'izao hitantsika zao. Dia ty sisiny ty zao mikarepoka ohatran'le biscuit le tiako be reny. 19 000 ariary ty pizza ty malefaka be le izy dia sisiny mikarepo tsy mafy mihitsy. Misy ohatran'ny crème fraîche eo amboniny misy lardon misy karazana fromage ty koa tsara be, ty koa conseilleko be anareo. Hitanareo ty le crème fraîche ao anatiny miaraka amin'le fromage tena tsara loatra. Dia zay ny anjarako. Anohy ny dégustation rehefa avy nanandrana ny safran raha angalako kely le sauce ny angamba mifoatra ny mangetaheta be ateo dia hoandramantsika kely le sauce n'le safran sara ty. Marina le safran teo tsara be. Misy zavatra asehoko anareo kely ry aloha. Le coucher de soleil hitako eto ampisakafoanana eto. Menamena be le ohatra mirehatra le teny voatra. Ok. Dia toizantsika ny dégustation ty zany ty plat ty blanc de poulet laqué aux petits légumes no andramako. Dia marina moa vidina 16 000 ariary. Ny ato amin'ny Atlantis dia tsy araky ny eritreretintsika fa tena vidiny tena tony tsara mihitsy ny vidin'ny sakafo ato. Dia hoandramantsika ty blanc de poulet laqué. Hitanareo asiako coupage kely, coupena kely izy découpage. Ohatr'izao le blanc de poulet laqué. Laqué misy tsirona lakage mamimamy rehefa raiky mamimamy dia misy ohatran'le tsiro sinoa hitanareo ohatrany hoe cannelle, ohatran'ny cannelle girofle asiana fangaro zany. Dia hoandramantsika miaraka amin'ny légume le izy. Reto ny légume niaraka taminy courgette dia haricot vert dia carotte, zay ny basiny dia mahiny fofona beurre sady ao anatin'le izy dia ty zany ny bouchée anankiray. Ny légume mbola somary croquant, misy persillade misy boulette kely miaraka amin'ny légumes sauté misy beurre misy poivre dia rehefa miaraka amin'ny laqué le izy dia mifameno tsara. Ny assaisonnement correct ary misy tsiro misy épices maromaro herbe aromatique sy ny tariny. Tsara le ty sakafo ty. Dia asika iray farany dia hanandrana an'le pizza teo fa ohatrany voadokadoka be le pizza. Malefaka be marina le patiny. Misy crème fraîche.
Tena tsara. Misy pizza sasany rehefa misy crème fraîche dia ohatrany hoe mahatsiaro hoe matavy be zany. Fa izy tena maivana kely. Nefa mba milomano aty zany dia mba mihinana an'izao pizza zao tena tsara be mihitsy. Dia zay. Merci. Tonga ny dessert fa mahanana an'izao dégustation zao mbola atao mi Atlantis Home ihany misy atsika. Dia ity zany dessert incontournable moelleux chocolat. Dia misy glace eo amboniny dia misy décoration chocolat manodidina anazy. Dia andramako voalohany aloha le glace eo amboniny. Glace. Glace inona ity izy Pistache. Marina pistache. Glace pistache. Des haricots amin'izay ty. Ity moa zany moelleux fa tsy fondant. Des haricots dia ohatran'izao ny ao anatiny. Marihana fa ny produit ato amin'izareo zany fait maison daholo tena hoe io vao ataon'izareo daholo izy dia le glace moa zany miaraka amin'ny ronentra zareo. Ohatran'izao dia asiako an'ilay chocolat kely eo amboniny iny zany bouchée anankiray miaraka amin'ny glace kely iny dia andramantsika. Tsara be ilay moelleux chocolat mafana be ilay izy dia miaraka amin'ny glace ilay izy dia tsy mavesatra mihitsy satria les glaces me tendent plutôt vers sorbet dia miapaiser an'ilay ino moa le chocolat tsara. Miaraka be le glace le moelleux. Hiditra ny dégustation dessert amin'izay zany tsika izao nalainay le fondant nandramasara teo angala 10 000 ariary le fondant. Dia ty crêpe au chocolat 9 500 ariary. Dia mandramatsika ny crêpe au chocolat. Marihana moa zany fa misy somary maimay kely le crêpe dia somary ringitra kely le dala fa tsara be ny feany miaraka amin'le décoration ato. Dia andramantsika ity malefaka be le crêpe. Mba te hiheny kely beurre kely kokoa angambany ao anatin'ilay crêpe dia le texture le crêpe nefa maivana kely tena tsara mihitsy. Vao miditra ao am-bava ilay izy dia mitsonika ilay izy dia ronono sy te hiandry ronono kely dia beurre kely ao anatin'ilay izy dia efa tsara ilay izy raha ohatra hoe miampy kely an'izay. Dia zay ho ampiako dégusté ity misy somary maimay ity mandramaky kely nisy somary nisy namay loatra kely angamba le afo tamin'ity tanareo dia tsara le somary gris kely
Le crêpe fa misy fanatsarana kely dia ao tsara ataolo. Amarana anazy moa zany mazava ho azy fa tsy laninay ny sakafo tato dia niombaleny Monsieur Brice tamin'ny barquette daholo ny sakafonay ireo ny ambiny. Dia zay ny aventure-nay tato amin'ny Atlantis Home aty Analamahitsy zany a. Dia tena mahafinaritra be moa zany aty tena design tena impeccable classe be nefa ny hitanay hoe tsy dia lafo dia toerana dia atrino entretien azo koa tsy moramora. Dia araka ny fotoana fanomezantsika dia raha rivotsika manomeny noty asehoanay anareo fa tsara be mihitsy ny vue avy eto matazana an'Antananarivo iray manontolo. Sotsika dia hiditra amin'noty cadre tato amin'ny Atlantis Home. Notre cadre zany ao Atlantis Home dia 9,5/10. 9,5/10 ao tsara be ny cadre raha ohatra ny amin'ny tenanareo tamin'ny 2007 noho ny nisokatra ny Atlantis dia hatramin'izao le izy tena tsara be. Mbola vaovao foana le izy ohatran'ny hoe vao nisokatra tamin'ny andro nandehanany tany. Dia tsara be daholo ny design. Misy activité be dia be izy bon plan bon plan fianakaviana. Bon plan famille. Izay tsara vao tamin'iny vao mba atao dia nahita zay surprise ay dia tsara le izy. Misy piscine ny activité ao. Piscine 10 000 ariary manao piscine ao. Dia ankoatran'izay misy salana loisir misy billard misy karazana jeu de société azo atao zany ao dia tena mahafinaritra amin'ilay salana billard coloré be le izy tsara be mihitsy ny design-n'izy moderne be. Dia misy coin lecture anankiray izay izay misy bande dessinée taloha tsy haiko nareo izay efa zokinjokiny kely nafantatra an'ireny 4As sy ny sisa Tintin ohatr'izany le bande dessinée ngeza be reny dia misy an'iny dia afaka mamakimaky boky eny amin'ilay coin lecture. Misy ihany koa ny animation karaoké misy scène kely zay. Dia misy scène dia afaka mihira zany misy fanaovana karaoké dia misy karazana salon isan-karazany ao dia ny seza eo amin'ilay partie resto tena tsara be classe be mihitsy. Dia zay ny mahatonga anay manome ny noty. 9,5 na ny entretien le toerana tena impeccable zany. Ay misy zavatra nanamarika anankely zay vao niditra zay. Dia misy ohatran'ny chef zay sary vongana zay mandray tsara be mahafinaritra. Amin'ny ratatouille ohatran'iny pôzy. Izy moa zany manana chambre d'hôte koa manana chambre d'hôte izy raha ohatra hoe mba hatory ary ohatr'izany. Dia parking malalaka be misy parking natokana ho an'ny zareo manokana dia ny vue ao tena ao amin'ilay restaurant trop be 360 n'Antananarivo. Vue panoramique miaraka amin'ny coucher de soleil tena trop mahafinaritra. Dia zay ny cadre atao amin'ny Atlantis. Sotsika dia hiditra amin'noty service tatao amin'ny Atlantis Home. Nos services dia 8,5/10 tao amin'ny Atlantis Home. 8,5/10 simple mais efficace ozy izy ny fazazay. Zany hoe tsotsotra ny fandraisana zay koa moa tamin'ny voalohany tamin'ny vao tonga dia somary réticent kely somary timide kely nandrainay fa avy eo misokatra izy dia lasa accueillant be izy dia hita mihitsy zany hoe se rattraper kely hoe mahafinaritra le fandraisana dia na ny barkety nitondranay sakafo izy nikarakarana azy teo dia efa niombaleny teo dia natao ntery amin'ny sisiny tery daholo ny amina sakafo. Dia kopa-tanana ho anao Monsieur Brice kopa-tanana dia makasitraka tamin'ny fandraisana dia misaotra ny ekipa rehetra atao ambadika atao koa. Sotsika dia hiditra amin'noty sakafo tato amin'ny Atlantis Home. Nos sakafo dia 8,5/10. 8,5/10 rapport qualité prix zany tsara be
zareo zany anisan'ny tena tsara amin'ny kategoriany sady mora ny sakafo tao amin'ny Atlantis zay zany tena marqué anay mora le izy par rapport an'le cadre sy ny tsy hoe mihevitra hoe cadre tsara be na ohatra zany dia hoe mihevitra hoe ho lafo be foana fa izy tena mora dia maro ny sakafo nalaina teo mba efa hitanareo ihany angamba tamin'le vidéo teo fa misy ny trio de cannelloni légumes gratinés iny zany tonga dia cannelloni ohatra misy crêpe farcie carotte farcie dia courgette farcie fa le hodiny ireny ohatra le lamelle dia iny natao cannelloni zany dia misy ao anatiny misy crevette viande de poulet ohatra zany dia tsara be le izy dia gratiné na ohatra ny gratin iny zany anisan'ny coup de cœur fa tsara ny assaisonnement tsara ny tao anatiny tsara iny entrée anankiray iny ny nandray nandramako spaghetti bolognaise za moa zany tena tia spaghetti bolognaise ohatra ny fitiavako fondant au chocolat dia tsara le spaghetti bolo be fromage be mbola namaily sady ny assiette zareo sûrement manana chauffe assiette zareo chauffe plat fa mamay be mihitsy zany le izy ny ataoko hoe si bémol kely tsaraina amin'le spaghetti bolo ngamany ny assaisonnement satria tsy ampy assaisonnement le izy tsy ampochonné thym romarin raha misy vin rouge kely miaraka amin'le sauce bolognaise vao mainka mivoaka be le izy dia akoatran'izay nakakoa zay tsoka dia le tsoka io tena marqué anahy satria natsaky girofle tao anatiny zany hoe tena original be ny tsirony neo malefaka be le izy dia eo amboniny misy crevette misy poisson grillé dia tsara be misy atody dia zay tianao zany ohatrany hoe mihinana le ambany ianao dia somary ataoko hoe mahatsatsato dia miaraka amin'le poisson grillé le izy dia mivoaka tsara dia naka ihany koa zay atao amin'ny résistance blanc de poulet laqué au petit légume io moa zany le petit légume tamin'le izy ohatrany hoe légume sauté teo akaikiny dia le blanc de poulet laqué misy sauce nalakage dia misy ohatrany tsiro 4 épices dia misy sauce 4 épices kely dia misy inona re zany sauce eny tsara malaky azy zay dia tsara be ny cuisson le blanc de poulet tsara tsisy be molle loatra le izy dia ny randray manaraka izay nakakoa zay crevette sauce safrané hatramin'izay nisy indao andramana io coup de cœur ko amin'ny resaka sauce safrané zay vao naheno crevette sauce safrané tsara be tena parfait tena juste ny assaisonnement le safran tena heno be mihitsy tena hoe tsara andramo dia hitanareo sinon zany tsirona safran zany dia naka ihany koa zay moelle au chocolat dia miaraka amin'ny glace pistache dia sarana nandranazy dia aloha izy miteny moelle au chocolat tsara le moelle au chocolat le glace pistache teo ambony tsy mamy be dia mivady be miaraka amin'le moelle au chocolat sady mbola namay le moelle au chocolat dia miaraka amin'le glace mangatsika dia misy explosion de saveur dia teo amin'ny lafiny ara crêpe indray raisiko ny fitenenana nanandra zay crêpe au chocolat teo amin'le crêpe au chocolat zany ny fahitako azy tsy dia ampitsirona beurre za rehefa mihinana crêpe tsy haiko nareo fa manana tante kely hoe mahay tsirona beurre dia mahay tsirona ronono fa tsy henoko zay re anankiroa eny dia ohatrany hoe tsy feno le macrêpe azo anahy dia fa ny chocolat tao anatiny aloha tsara dia somary maimay kely koa le crêpe tao dia tsy haiko hoe misy difina cuisson kely ve sa tsy haiko fa fanatsarana zany le efa nitenenay zareo hoe zay no hevitra fanatsarana dia farany namahananay anazy satria anisany coup de cœur anay dina pizza Atlantis makasitraka ny pizza io raha nisy tanana izy dia ndraisy tanana mihitsy fa tsara io pizza anankiray io rehefa mba mandeha ao nareo anao piscine amin'ny andro loataona na ohatra zany dia mangala pizza fa tsara be ny pizza zareo le araka le tiavana tsara azy le sisiny croquant ohatra ny biscuit
Tenao anaty tena moelleux reto hita mihitsy hoe bien pétri fa maîtrisen'le pizza iolo ny nanao anazy tao ambadika tao fa tena tsara dia ny garniturany a misy crème fraîche sasany zao a ny amin'ny sasany misy crème fraîche dia ohatrany hoe mahatofoka kely zany fa izy tena misy tosina crème fraîche ao anatiny dia misy voatabia fin be mihitsy le pizza ny tsara be dia andramo reto fa tsara. Dia farananay tamin'ny jus de citron moa zany le izy jus de citron a dia zay ny sakafo tao. Dia nisy zavatra anankiray farany fa adiny tsara coucher de soleil iny zany aninana coucher de soleil koa zay dia ahoana ny tsirony tsara le izy ohatrany hoe mahay le ino le tendrombohitra tery arina tery dia tsara. Zay aventuranay tao amin'ny Atlantis sotra betsaka merci beaucoup dia bisous be vaty aminay rehetra. Bye bye.